ampitomboana amintsika hatrany revana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ivavaka isika rehetra. Jesosy misaotra anao zahay fa nomenao indray ty lahady maraina ity. Mitanila eto amin'izao toerana zao zahay tahaka nitenenanao tamin'ny olona fa izay hoe andehantsika hitokana fa tsy misy ialana sasatra. Eny sasatra sy torovana miazakazaka zay amin'izao fiainana izao ka tsonao hitanila manokana indray andre ny teninao. Mitenena aminay amin'ny alalan'ny mpanomponao tsy mahasoa fa avona ny andreanao zahay. Amen. Ny tenin'Andriamanitra zay voalahatra ho antsika androany araka ny soratra masina ao amin'ny Isaia 40:1 ka hatramin'ny 5. Isaia 40:1 ka hatramin'ny 5. Mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy. Mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ary voninahitry Jehova efa miposaka aminao. Fa indro ny aizina manarona ny tany ary ny Ezipito manarona ny firenena. Fa aminao kosa no posahan'i Jehova ary aminao no isehoan'ny voninahiny. Ary ny firenena manatona ny fahazavanao ary ny mpanjaka makeo amin'ny famirapiratany fiposahanao. Atopazo manodidina ny masonao ka jereo, izy rehetra dia nivory ka makaty aminao. Ny zanak'aolady avy lavitra, zanak'aovavy dia sakelena, ary ahita izany ianao ka ho miramirana, dia iemponempona sady ho alebiazina ny fonao. Fa hoentina ho anao ny haren'ny ranomasina ary afindra ho anao ny fananan'ny firenena. Ho feno ny rameva betsaka ho eo aminao, dia ny rameva tanora avy any Midiana sy Efaha, samy avy any Seba izy rehetra. Volamena sy ditikazo manopofona no hoentiny ary ny fideranan'i Jehova no teny mahafaly hambarana. Amen. Hanomboako izao toriteny izao dia tantara tamin'ny andron'ny ady lehibe faharoa. Tamin'ny ady lehibe faharoa, nisy spesialista amin'io ady lehibe faharoa io izay mahafantatra tsara ny contexte misy tamin'ireny camp de concentration any Auschwitz. Ny mpahay tantara moa dia mijery an'ireny atao hoe archive, misy ny taratasy ny fanoratan'ireo olona voafonja sy ny fianakaviana. Dia tao anatin'ny fikaroana nataon'ity spesialista ny camp de concentration Auschwitz ity no nahitana toe-javatra mahavariana. Tsara fantatrareo fa ao anatin'izany camp de concentration zany dia toerana fiandrasana fahafatesana. Tsy hoe olona voafonja fotsotra fa fampijaliana tsisy ohatr'izany tao no nametrahana an'ireo jiosy be dia be sy ireo izay nanohitra ny fitondrany ingay Hitler. Novoloana ny olona, novoloana ohatrany moka, misy navadika ho savony, zany hoe midorana dia nilavenina an'iny avadika savony, misy natao tao amin'ny chambre à gaz, zany ny fijaliana, misy na antony, misy ny tifirina, misy navela ho fatinona. Raha manam-potoanareo mijery kely amin'ny Google ny atao hoe exemple na sary ny olona tany amin'ny camp de concentration, mampatahotra mijery azy fa taolana mifonoditra. Kanefa na dia tao anatin'izany contexte fahafatesana izany, dia nisy olona ihany tao mbola nanana ataontsika hoe fanantenana. Ary voalazan'ny mpahay tantara fa ireo sisa velona, tsy hoe izy rehetra, fa ny akamaroany amin'ireo sisa velona, dia voalaza ny mpahay tantara fa ireo zay mbola nanana projet de vie sy nanana rêve tany
Auschwitz. Averiko ndray ireo ny akamaroany am'ireo mbola sisa velona taorinany débarquement tany Normandie ka afaka somatsara, de ny akamaroan'ireo ireo zay mbola nanana projet de vie na dia fantany aza fa mety ho faty izy afaka fotoana foy. Raha ny tokony ho izy ny olona manana projet de vie zany, ny olona salama tsara, olona mijalabona, olona miaina ao zay fitenitsika, dia afaka manao projection d'avenir tsika zao taona vaovao. Fa ny olona marary mafy ohatra ampandrina sanatrian'izany, ny olona kikisany aretiny tsy manana projet de vie zany fa hoe miasalama aloha ny zava-dehibe, na ataotsika hoe olona efa mba manana ambombava any amin'ny banky, any amin'ny fitahirizam-bola no afaka manana projet de vie. Fa ny olona ao anaty fahafatesana, olona ao anaty korotana, olona ao anaty ady mangotraka, tsy misy zany projet de vie zany. Fa ireto olona reto de voalaza fa izay no miazona azy ireo tsy ho tafalatsaka tao anatin'ny famozam-po. Zay ny tantara. Maninona aho nanomboka nyity toriteny ty am'izany tantara zany, de satria ny texte anjaratsika eto androany dia mitovy tsisy valaka am'izany. Ny mpaminany Isaia eto dia miteny afatra hoe mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao. Ny contexte ny lazany an'io dia contexte tsy mora. Manasa ny zanak'Israely izy eo ampiverenana, andeha hiverina any amin'ny tany viny avy any Jerosalema, taorinany fahababona, atsona hanangana indray ny efa rava, hanorona indray ny Israely. Nefany ny contexte dia faharavana, tsy misy ninninona intsony any Jerosalema, rava ny mandan'ny Jerosalema, may ny tempoly, tsy misy mpitondra intsony tao Israely, zaza mambevavy sisa, antidah ary ny elita sisa, de ireo zay any ampahababona. Kanefa raha ny fomba firesaky ny mpaminany eto de ohatra ny olona mibitabitaka feno fifaliana. Inona no mampibitabitaka sy mahafaly an'ity mpaminany ity nefany faharavana no eo alohany. Mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao, ary voninahitry Jehovah efa miposaka aminao. Ohatra ny manadroadro ve Isaia, mandrendry jesy ve, manany any ve miteny an'izany fa nga tsy hitany ny faharavana misy. Ny lazany hoe mbola mirapiratra indray ianao, ary tsy vitan'izany fa nilazainy hoe ho avy ny olona avy amin'ny firenena manodidina hiverina any aminao, le anao fivanianana masina zany, ho voasariky zany fahazavanao zany. Ndry manofy ve Isaia, mirediredy ve Isaia sa vizaky ny fahababona de lasa manofy atoandro. Tsika malala tsara rehefa antaninady ravaniady ny firenena anankiray na mikorotana ara-politika, tsy misy torista na mpivahiny andeha hoany aminao zany hijery anao raha ohatra ka mbola anatin'ny faharavana ianao. Nefa de izay no lazainy Isaia hoe ao anatin' zany de ho avy ny olona hiazakazaka ao any aminao. Raha mamaky tsara le teny Isaia teo tsika, ny zavatra zay hahasarika ny firenena rehetra manodidina anao ry Israely, dia hoe tsy hijery le tanàna mamirapiratra intsony. Tamy voalohany mantsy de hoe andeha ho an'ny Israely ny olona, andeha ho an'i Jerosalema hijery ny akantony tempoly, satria zadiny fa zany tempoly ny Solomona zany de tafiditra ao anatin'le atao hoe les 7 merveilles du monde. Marbre rose ny rindriny, volamena, hazo bois de rose mamirapiratra, fa tsy misy zavatra mamirapiratra ho jerena tsony any. Hanao inany zany reto olo reto?
tsy hijery tanàna, tsy hijery trano, fa curieux ary lina ny olona hoe fa maninona mbola mijoro sy mitsangana ireto Israely reto nefa efa zao ny faharavana misy. Izay no miatireny curiosité ny zareo. Ho avy ny olona hijery hoe fa firenena inona loatra laha ty fireneny ty, efa noravana, efa tsisy ininona tsony nefa mbola mitsangana. Izay ilay fahazavana mahasarika ny firenena manodidina azy. Jereo tsara ny texte eto, tsy niteny akory Isaia hoe ho foana ny aizina, tsy niteny akory Isaia hoe tsisy intsony ny olana, tsy niteny akory Isaia hoe ho rava ho azy ny olana rehetrarehetra. Tsia, mbola apetraky Isaia mazava tsara hoe hodidin'ny aizina ianareo, ary mbola hanjoizoy anareo eny ny aizina, zany hoe tsy lavitra fa manodidina eny foana ny olana. Izany filazana Isaia zany tsy natao ampitahotra ozy izy, ary tsy natao ampitahotra atsika. Conscient tsara ny soratra masina, tsy miteny amitsika akory ny soratra masina ampanantena hoe ho foana ny ho fahoriana. Voalohany taona zao mifampirary soa daholo ny olona rehetra hoe mba ho lasan'izay aneny loza rehetra, mba hitondra fanambinana atsika aneny taony. Tsy manova na inona izany. Ny aizina dia mbola manodidina atsika, mifangaro eny tandra vadikoditra amitsika ny fahoriana raha mbola tany any tany. Tonga amin'ny teny hoe natera zay natera be vavy dia tsy maintsy votom-pahoriana sy fohy andro. Fa tsy natao ampitahotra akory zany, fa au contraire. Ny fomba ilazany Isaia zany dia hoe aoka tsy ny aizina manodidina atsika no hitelina atsika, aza vela ho rendrika ao anatin'izany aizina zany ny finoanao. Ka ny antidote na ny fanefitra izay omeny Isaia eto dia hoe mitsangana ary mihazava. Asa raha herinareo, raha fantatrareo le expression française amin'ny teny filambatra ho an'ny miaramila rehefa mandeha miatafika. Rehefa mandeha miatafika ianao dia zao ny mot d'ordre hoe marche ou crève. Raha dika amin'ny teny malagasy dia hoe raha tsy mandeha ianao dia maty, satria ny bomba milatsaka eo alohanao, ao arinanao, tsy mahazo miendry. Ho atsika zay fa namaky ny Efesianina izy iny hoe tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra. Azahoanareo mifahatra ny fanamboleny devoly, inona ny zavatra tsikaritranareo amin'iren'le fitaovana asaina tafiana. Ao le hoe kiraroy ny fahavononam-panahy filazantsara, fiarovan-tratra, fiarovan-doha. Misy faritra anankiray ao amin'ny vatan'ny olombelona tsy misy fiarovana amin'iny panoplie ny Efesianina iny, dia ny lamosina. Iverena vakio mange hoe tafio avokoa Efesianina toko fahaenina angambany izy zay. Tafio avokoa ireo fiadian'Andriamanitra, dia samy misy fiarovana daholo ny vatana rehetrarehetra. Ny party ny vatana tsy misy fiarovana amin'iny Efesianina iny dia ny lamosina. Dikany tsy mahazo manao marche arrière, tsy mahazo mitodi-damosina ny fahavalo, sinon maty ianao. Zay le hoe marche ou crève. Mova zany tsy mitovy amin'ilay teny Jesosy ao amin'ny Jaona toko faha 12, andiny faha 5:30. Vakitsika zany. Jaona toko faha 12, andiny faha 5:30. Nanaran Jesosy. Dia hoy Jesosy taminy, mbola kely ihany no itoerany mazava aminareo, mandehana raha mbola manana ny mazava ianareo mba tsy hatratra anareo ny maizina. Mandehana dia ny mbola manana ny mazava ianareo mba tsy hatratra anareo ny maizina. Zany hoe tiany lazaina hoe raha tsy mandeha ianao, raha tsy mandroso ianao, dia ho ately ny aizina. Aza miandro hoe aleo afaka aloha ny aizina, aza miandro hoe aleo aloha ivany olana. Zay masy fanaontsika, raha sikana amin'ity aretiko tia Jesosy dia hanompo anao.
zay daholo ny ataony olona. Raha afahanao am'ty problème ty Jesosy dia handehanao dekône, handehanao mpiandry, handehanao paster, handeha hanompo ao fiangonana, handeha tsy fantatro zay promesse, manao promesse d'ivrogny daholo satria tereny fiainana. Manao antony bonne résolution bidon tony daholo satria tereny fiainana. Tsy zany ny nampianarina atsika. Ny aizina manarona atsika, ny aizina manodidina atsika tsy ho afaky io, fa raha tsy mandroso ianao dia ho ateliny zany. Ka aza miandry ny zavatra hivaha, aza miandry ny zavatra hisokatra, zay vao handroso. Fa mazava ny baikon'Andriamanitra any amin'ny Exodosy, lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso, ovina nipotra zany afatry zany. Teo alohan'ny ranomasina mena, ao arina i Farao sy ny miaramilany manenjika, nitratrefatreva, tezitra satria afa baraka tamin'ireo loza folo. Eo aloha ranomasina mena, inona ny option? Hiverina ny Egypta ve? Loza ny anjoanao, handroso fahafatesana ny eo aloha. Mazava ny baiko, hoy Jehova tamin'ny Mosesy, fa maninona ny monimonina amiko ianareo? Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Handroso aiza? Eo alohan'ny ranomasina. Niverina fanondroany zany situation zany teo alohan'ny Joshua rehefa hiampita ny ony Jordan ho amin'ny tany Kanana. Baiko nomen'Andriamanitra an Joshua, teneno ny Levita sy ny mpisorona hibata ny fiaran'ny fanekena, dia say vao manitsaka ny ony Jordan izy. Fa raha vao efa manitsaka ny ony Jordan ny tongony dia misokatra ny ony Jordan. Effectivement ce qui s'est passé. Tsy hoe avy anao hisokatra vao handeha. Lazao ny zanak'Israely mba handroso. Marche ou crève. Zay ny mot d'ordre ny miaramila, ary zay koa mapetraka antsika eto. Mandiana dia mbola manana ny mazava ianareo. Fa sao sanatrika ately ny aizana. Ny soratra masina ny Baiboly dia tsy nampanantenatsika hoe tsy halala échec. Aza manantena zany hoe tsisy échec zany. Ty taona 520 ty dia taona ny fahombiazany, taona tsy misy ny échec. Mandanga zay milazany zany, mpaminany sandoka. Ho taona ny fahombiazany, tsy misaraka ny aizina sy ny mazava. Isaia 40:80. Indro ny aizina manarona ny tany. Tsy afaky io, raha mbola eto am'ty tany tianao. Kanefa ao anatin'izany ny posahany mazava eo aminao. Izy tsy miteneny mazava handroaka ny aizina, fa ny mazava eo aminao. Iza moa zany fahazavany zany Jesosy? Izay no banjinina Jesosy miara-dalana aminao, fa tsy ny aizina manodidina no maperikeriky. Tsy andro ero vina io aizina io mba melefy ny aizina fa mba manomboka misy tara-pahazavana kely, fa mba misy fanantenana kely, velombelona ny finoko zany. Tsy nampanantenatsika an'izany Jesosy. Ary mbola nampiny any hoe eto am'izao tontolo zao no ahitanareo faoriny. Ny soratra masina tompoko dia pragmatique, réaliste, tsy olona manofinofy eny amin'ny abakabaka. Kanefa matokia eo le fahazavana, izao efa naharesy, izao tontolo zao. Mbola miteny any koa ny oabolana toko 420. Oabolana toko 420. Ny marina ao zisy de lavo impito fa miarina foana. Eny, possible isika hianjera, ary anjera isika. Za tsy mba isan'ireny mpitoroteny mampanantena anareo adrisa reny. Angambany zareo mpitoroteny hafa reny mety manam-ponona no zaho angambany. Possible zany. Za koa kely aina raha teo. Za saritahotra raha teo. Za tsy mba superman na super-héros. Ny marina de lavo impito. Zany lavo zany mianjera, mafy miady. Indraindray mety tafapetraka, indraindray tafatomany, indraindray mametra-panontaniana hoe ahoana ihany izy ty. Zay le hoe ny marina lavo impito. Fa izao miarina foana izy. Io le tanan'Andriamanitra manangana ny azy ao anatin'ny lavaka. Izay kosa aloha de promesse hoe tsy mamela ny azy
ao anaty lavaka Jesosy fa manangana ny azy. De mety hiteny amiko ianao hoe kazahany hoe paster efa tsy manana hery androsoana tsony manome baiko ianao hoe mahasokreva mandrosoa mitsangana reraka ny ahy reraky ny fiainany tsy manana hery intsony. Tena marina zany ary zany mihitsy no izy ary zay koa ny contexte eto ny zanak'Israely eto tsy ao anatin'ny tanjaka. Imaginenao hoe 70 taona babo inona tsony ny resource ao anatin'izany babo 70 taona zany tsisy fongana ny teo ampilatanany maty tany ampababonany ny ankohonany tsy misy na inona tanampolo no miverina ny Jerosalema hanangana ny farava indray. Zany ny contexte eto. Ary marina tahaka ny fiteninao hoe za efa tsy manana hery intsony hitsangana sy andeha fa izao ivereno vakina tsara le Isaia 1:15 indrindrandrindra. Ahoana ny fomba filazany Isaia azy ao? Isaia 1:15 mitsangana mihazava. Amin'ny teny frantsay izy debout Israël. Raha amin'ny version Louis II mahafinaritra be ny filazany azy ao manao hoe lève-toi et sois éclairé. Zany hoe tsy mibaiko fotsiny Andriamanitra hoe mitsangana tsy sanatria tahaka ny olona mila voatsiary mibaiko olona efa kamo la hoe mitsangana teo. Tsy zany io, tsy kerona io, tsy hoe olona mibedy io fa mampahery mitsangana satria efa noazavaiko ianao. Zany hoe ny force ahafahanao mitsangana de noho ianao no hazavaina satria miposaka eo aminao ny fahazavana. Satria efa noraisinao le mazava, izany mazava ao anatinao zany no manangana anao indray. Ny voambolana zay ampiasaina eto mitsangana lève-toi dia raha jerena amin'ny dikateny fototra de mitovy am'le teny nataony Jesosy nampiasainy Jesosy hoe mitsangana mantsin'ny Lazarosy zay maty mivoaha. Zany hoe tsy baiko hoe mitsangana fa mibaiko manome aina vaovao. Zay ny mahasamy hafa azy. Tsika zao raha miteny mitsangana teo de le olona ihany no asainao miezaka amikofokofoka mietsiketsika mba hitsangana izy rehefa reraka. Fa rehefa Jesosy noteny mitsangana betao ny fandrianao tamin'ny lehilahy marary paralysisa raha tadidinareo. Amin'ny fomba ahoana moa nitsanganan'ny olona efa paralysé? Amin'ny fomba ahoana moa nitsanganan'ny olona marary? Fa rehefa miteny Jesosy mitsangana dia miaraka amin'izay teny zay ny hery ahafahan'le olona mitsangana. Izay no resahana eto amin'ity texte ty ary zany koa no ampitana amintsika eto zao. Ka ny fanontaniana petraka de ity: aiza no ametrahanao fitokisana? Aiza no iakinanao? Ina no jerenao? Lenao osa ve? Lenao reraka ve? Lenao tsy tafarana intsony ve? Sa ny feon'i Jesosy miteny aminao hoe mitsangana? Raha ianao tokoa aloha mijery ny etanao raha ianao lo braqué amin'ny tenanao hoe kazahane zao kazahane zaroa kazahane makaty sy makary normal tsy tsangana ianao satria tonga de zay no obstacle ary mitombona le izy. Fa raha Jesosy no banjininao ary ny feo no inonao ka hoe mitsangana de hafa koa ny voka. Izay no olatsika varinatsika mijery ny aizina manodidina atsika, varinatsika mierikerika mijery ny aizina mandrakotra ny tany. Io aizina io tompoko ao tsy fony io fa eo ihany io ary lasa paralysé tsy afaka mihetsika tsy afaka mikofoka rehefa ny aizina no mahavarinatsika.
maninona ny manome baiko izy hoe mitsangana de tsy hoe ho anao rery raha nanaraka tsara le vaky teny Isaia 40 de hoe jereo izy ny firenena manodidina miazakazaka makeo amin'ny fahazavanao. Izany hoe tsy ho anao samy rery no tsy maintsy hitsangananao, fa raha tsy mitsangana ianao, raha tsy mijoro ianao, dia hiteraka faharavana betsaka ho an'ny manodidina anao zany. Fa misy olona maro mijery taratra anao, misy olona maro manara-maso anao, azadino fa ny fitsanganantsika no asarika ny olona ho eo am' Jesosy. Zao nolazako anareo inona no mandresy lahatra ny olona kokoa ka mahatonga ny olona metra-panontaniana. Ohatra hoe enao zao salama tsara, migalabona tsara ao anatin'ny fiainana, bolangina, mety daholo ny atao, ny ankizy mahay fianarana, ianareo mianakavy tafita, ianareo mba mirapiratra. Izay ve no mahasarika ny olona kokoa? De ozy ny olona hoe ka tsy mahagaga izy raha mivavaka ka mety ny fiainany ka. Za zao mbola miady ao anatin'ny fiainana ozy izy, na ny atokony androany ara tsy misy, ny zanako marary, ny vadiko tsy mananasa, za eny tokotany mipetraka fa tsy manana trano itsony, aloha za hitovy aminareo vao hivavaka. Normal be zany valiteny zany. Raha izay no ataonareo fijoroana vavolombelona hoe mamirapiratra, de izay mitaritanareo olona ho an' Jesosy, tsy mahazo olona am'zany nareo. Angambany mety olona manofo no azonareo, mety olona mandrevy rovinareo mba hitovy am'ireny, fa ity ny tena mahasarika, zay le hoe ho avy ny firenena hijery anao. Fa maninona ity olona ity mbola mijoro, fa maninona ity rangahy ity mbola mafana fo ihany amin'ny fanaranan' Jesosy, nefa izy bifitry ny problème hatrany atampidoko hatrany am-paladia, fatapoky fatam-pirenena ny fahoriana mahazo azy, tsy misy tsy mahalala ny manjo azy, fa mbola mitsangana izy. Fa maninona? Satria mazava ao aminy. Izay no mampiazakazaka ny olona hoe fa inona ny hery anananao, avy aiza no mbola mampitsangana anao? De ho iaho hoe fa ny voninahitry Jehova no mamirapiratra ho amiko. Tsy za raha manatolotsy ho Jean-Luc, fa ny fahazavana. Izy no miazona, izy no manangana, izy no miteny hoe mitsangana, miazavana. De izy no mampamirapiratra. Ary zay famirapiratana zay nitazany olona, fa tsy ilay zavatra manjo ahy. Havako, aza miandry ianao amirapiratra vao hijoro vavolombelona amin'ny manodidina, fa io fahorianao io mihitsy, io fahavoazanao io mihitsy, io fahampitenao io mihitsy, eo no hijoronao, eo no hitsangananao, ary eo no ampamirapiratan' Jesosy ny voninany aminao, ka tonga ny olona metra-panontaniana hoe fa ahoana loatra la. Engania zany afatry zany hanangana atsika indray. Ary misy teny any amin'ny Isaia 40 any andiny 7 anisan'ny teny mahamiko indrindra ato amin'ny soratra masina. Isaia 40 andiny 7 ny anaran' Jesosy. Tsy ho tapahany volotara torotoro, ary tsy ho vonoany lahin-jiro manentona hamoaka zay tena rariny tokoa izy. Tsy ho tapahany volotara torotoro. Tanareo ny volotara torotoro zany, le roseau. Tanareo ny roseau malefaka, tsofon'ny rivotra izy dia mitolefika. De fijery ny olona azy hoe tapaka angambany izany, satria sopina be mantsy ny roseau volotara. Torotoro ny fijery ny olona azy, fa tsy torotoro izy fa mitolefika. Ary rehefa aveo indray izy, rehefa miposaka ny masoandro, de mitsangana indray izy. De tahaka zay koa hoe ary tsy vonoany lahin-jiro manentona. Hainareo zany lahin-jiro manentona zany? Ho an'izay mipetraka tany ambany volo, mbola matadidy ny lampy pétrole. Rehefa tady ho lany ny pétrole ao anatin'ilay jiro, de manetroka
makarary orona manepitra ny ao an-trano vonotany io jiro io fa manepitra satria efa tsy misy petrôle intsony fa nan'Andriamanitra na dia manetroka aza ianao na dia la injiro manetona aza ianao mbola azon'Andriamanitra ampiasaina ary tena ampiasaina ao anatiny io enao manentona io mihitsy no hanehoan'Andriamanitra hoe iza izy ary ny hanehoan'Andriamanitra aminao hoe tsy enao no mahazo nahy fa izaho no mihazona anao. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra zay aza hatramin'ny taloha indrindraka ho azy mandrakizay vavaksika. Jesosy tomponay eo misandranao zahay ny amin'ny fampaherezana zay nomenao anay am'ty taona vaovao ity ady misy iainanay ety am'ty zao tontolo izao ity samy manana ady atrehanay zahay fa ny fantatro dia misy miazonaho miazona manarona ny tany kanefa ny fahazavahanao miposaka eo anolohako ary ny tananao mitantanahy no hazoniko mafy am'izany lalatsarotra izany. Ampaherezo ny tanana am'ravoravo rehetra ny loalika malemy rehetra ary azavelanao iondrika hijery ny fahoriany fa ataovy mibanjina anao Jesosy tompony finoany sady mpanefa azy. Taio ny tsirairay am'izao taona vaovao zao tsy ankina amy taona tsy ankina amy zavamisy fa hibanjina anao rery any. Anaranao Jesosy avy any Nazareta no angatahana izany. Amen. De mirary soatsika rehetra indray ry havana ame fotoananao amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra eno matoboka.